azo hetsika zao zany dia voalohany indrindra aloha programme fanao isa-taona izy io ho fifampiarabana tratran'ny taona ny fikambanana ny zanaka an-tanàna fa noho le toetra raha samihafa nyseho teto amin'ny firenena dia ohatran'ny somary tara ihany nanaovana azy ka rehefa somary tara ihany nanaovana azy dia nisokafana le izy nisokafana amin'ny fianakaviam-be amin'ny ankapobeny dia zay no mahatonga ny hoe fampiarabatra tratran'ny taona ny fikambanana zanaka an-tanàna androany nefa mahita fokon'andriana marina koa tsika era Madagasikara tonga nanotrina amin'ity no zay le fotoana zay somary miempotra dia nisokafana le bebe kokoa zany mba ahafahana mametraka fihavanana ary mametraka sy manatsara ihany koa ny firaisan-kina sy fiaraha-miasa zay efa nisy teo aloha ny fampantroana fikambanana aloha dia voalohany indrindra zao fanotroana ny fianakaviam-be zao efa voalohany indrindra mampirisika ny zanaky ny faritra faharoa manarakaraka an'izany ny fahatongavana ray aman-dreny be avy any toerana mamiasina sy voninahitra n'izao fotoana zao dia eritreretinay hoe zava-dehibe ary sarobidy aminay fikambanana sy mitarika le fikambanana aty ary nohonay fa hotosika ampiroborobo sy ampazoto ny zanaky ny faritra hiditra ao anatiny ny fikambanana ka natevina an'izany misy dinikasa ny fanaovana miaraka tamin'reto ray aman-dreny reto ary efa misy programanasa maromaro iarahana manao zao mantsy aloha araka le nambarany ren'olobe atao teo dia hoe io faritanin'ny Antanala io dia faritra adino izy io hatramin'izay raha ohatra ka arahana ny tantara dia izy ny faritra niady mafy indrindra ary nitampy adino ary tsara ho fantatritsika mpiray-tandrazana ihany koa fa io faritry ny Antanala io no nantatsahan'ny frantsay bomba tamin'ny volana avril taona 1779 io parti io zany nibombarden'ny frantsay nandritra ny période koloniale nefa tsy nisy vokany tamin'ny fampandrosoana sy zay mety ho tombony ho azon'ilay faritra mihitsy azy zay tolona nataon'izay dia ho sanatria adosoana ve ny nanaovana n'ilay tolona ka noho zay le fahatarany fampandrosoana zay dia efa mamola vola sahady zay fampandrosoana tsy asa ho atao amin'ny herin'ny tena sy zay firaisan-kina ananana zay dia manao antso avo ihany koa ampitondra fanjakana mba hitodika amin'izay amin'izany faritra zany satria everinay fa raha ohatra ka tsy aivina izany tantara zany dia tsy hitoetra eto amin'ity firenena ity ny antsoina hoe fitiavan-tanindrazana ny Antanala zany dia tsy afaka miala amin'ny fomban-drazana ary tsy miala ihany koa amin'ny sotoavina ary zay dia resy lahatra fa ny rafitra nisy teto amin'ity firenena ity dia ampy tsara andrindrana fiarahamonina sy ampandrosoana amin'ity firenena ity zahay zany tsy miombona amin'ireny le fitondrana rafitra avy any ivelan'ireny fa raha ny rafitra nisy teto tamin'ny fahagasy zany hoe taloha fanjanahantany ampy tsara mihitsy ampandrosoana amin'ity Madagasikara iombona antsika ity